Ni UMM na ny unité monitoring des médias izay moa izay Serge napetraka izay mpanara-maso ny fomba entiny ainao manjesy ny gazety mitatra ny vaovao mandritra ny fifidianana izay ao anatin'ny vaovao ara-tsosialy kosa aloha ny ampitatsika betsaka mofo ny faritra izay tapaka jiro vokatry ny rivotra be izay nitranga tamin'ity tolakandro ity misy ary ny azo tapaka ary nisy ihany koa ny fil tapaka indrindra ny amin'ny faritra Itaosy ny ampitatafika ary rivony mamy hisoraka Amboanjombe Ambomangakely tapaka ny faritra amin'ireo jiro ireo araka izany mandra-pavita ny asa fanamboarana maneho ny fialatsiny indrindra raha moa ny avy eo anivon'ny Jirama manoloana n'izay trangan-javatra izay. Hotoizantsika kosa ny vaovao mahakasika indrindra ny sehatry ary atoekarena momba ny fivarotana ny ampahany raika amin'ny 10 isanjato ny Crédit Agricole la France eo anivon'ny amin'ny Madagascar dia nitondra fanazavana momba izay randrematoa Serge Zafimahova izay anisan'ny mpikambana ao anatin'ny mpanara-maso ny sehatry ny Banky eto Madagasikara. Manaitra ny Premier Ministre ny mba handraisana fanapahan-kevitra sy hametrahana fitorinana amin'ny filakevim-panjakana i Serge Zafimahova filompanorona ny CDE na ny Club de Développement et Éthique mahakasika ny raharaha fivarotana ampahany Crédit Agricole eo anivon'ny amin'ny Madagascar amin'ny vondrona maromaro ahitana ny groupe Ciel avy any Maurice, ny Banque Mauriciana Banky ary ny groupe Erigi izay mpampiasa vola eto Madagasikara amin'ny alalan'ny orinasa First Union sy ireo orinasa mpandraharaha amin'ny serasera Telma. Nambarany ity mpahatoekarena ity fa tsy misy ny fangarahana eo amin'ny fanatanterana ity fifampivarotana ity noho sy ny fanapahan-kevitra roa samihafa izay samy navoakan'ny Csbf na ny Commission de Supervision Bancaire et Financière. Tsara zany le taratasy manambara hoe tokony banky anisany 7 voalohany maneran-tany ty taratasy manisany 7 voalohany maneran-tany tokony andray an'le anisany tokony hiditra ao anatin'le banky beny satria ao anatin'izay Crédit Agricole anisan'le 7 voalohany izy. Dia napetrany tsara koa hoe le banky hoanina any groupe Ciel tsy ekena mazava koa zany zay tsy ekena koa izy ny trielita izay miaraka amin'ny groupe Asnenina mazava koa zay taterina niovandray mipaipaika 15 andro taterina tamin'ny 4 septembre alohan'ny mahafaty an'ny gouverneur atsika dia namoaka indray zany lalao vaovao indray ny Csbf ary nanatrika ny fivoriana io ny ministre ny finance vaovao satria izy zany mpikambana amin'ny Csbf no voatendry izy tamin'ny volana Jolay fa rehefa lasa ministre izy tokony tsy mivory zany izy ao amin'ny Csbf nefa izy mivory raha izay efa tsy ampy zany ny olona mivory tao satria 5 zany tokony manapa-kevitra rehefa manapa-kevitra ny Csbf efa tsy ampy le olona 5 mbola misy koa nefa olona tsy tokony tao satria efa lasa ministre nefa mbola mivory tao dia ny tsara fantatrareo afenina ankehitriny le professeur verbal ohatran'ity ty zao professeur verbal ny 21 août ty mipotra masoandro ty fa ty zany afenina zareo le procès verbal ny 4 septembre. Nampametra-panontaniana ity mpahatoekarena ny antony maika ka nahatonga ny Crédit Agricole hivarotra ny ampahany eo anivon'ity banky be any Madagasikara ity. Tsy tranga tokana hoy izy ity raharaha be any Madagasikara ity